I Madagasikara nosy faefatra midadasika indrindra maneran-tany, mirefy eo amin'ny 5,900 kilometatra ny morontsirany. Anisan'ny firenena manana morontsiraka tsara indrindra maneran-tany i Madagasikara, ary ahitana arena voajanahary maro isan-karazany toy ireo alaonko sy vatoara. Manodidina ny 10 hetsy no isan'ny mponina mivelona amin'ny asa fanjonoana eto Madagasikara. Sedra olana nefa ireo vondron'olona ifoton'ireo noho ny fienany arenan-dranomasina eto Madagasikara izay ateraky ny fanjonoana miopapana sy fanjonoana manimba ary fitombon'ny mponina eny amorontsiraka. Mbola vitsy anefa hatreto ny fomba entina amahana ireo olana goavana ireo. Manoloana izay olana sedrain'izy ireo izany dia nanapa-kevitra ny handray andraikitra ireo fiarahamonim-pirenena. Nivondrona ny vondron'olona ifotony ary nandrafitra fomba iray mahomby hitantanana ireo arenan-dranomasina. Ary ity hetsika mampivoatra sy mahomby izay noraisin'izy ireo ity dia fantatra ny voambolana anglisy hoe LMMA na Locally Managed Marine Areas. Ny LMMA dia fari-dranomasina tantana ny vondron'olona eny ifotony, ka noho izany dia ireo vondron'olona ifotony ireo no tena mandray anjara goavana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra sy ny fomba fitantanana. Anisan'ny rafitra mahomby ity farany ity eto Madagasikara satria miankina betsaka indrindra amin'ny dina izay lalam-pokon'olona nentim-paharazana. Tany amin'ny Pasifika sy Azia no nipoirany lohahevitra LMMA voalohany tamin'ny taona 1790. Ho an'i Madagasikara kosa dia tamin'ny taona 520 tany atsimo andrefanosy no nitsangana ny LMMA voalohany. Amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny 900 ny vondron'olona ifotony mitantana ny fari-dranomasina eto Madagasikara izay hita manerana ny faritra 7 eto Madagasikara. Hetsika tena fankataka ary miavaka fantatra maneran-tany ity hetsika iray ity. Ny vondrona tao amina tambazotra nasionaly iray antsoina hoe Mihary na mitantana arenan-dranomasina avy any ifotony, ireo vondron'olona rehetra ireo nanomboka ny taona 2012. Solotena 50% avy amin'ireo vondron'olona ifotony no nivondrona ny 17 ka hatramin'ny 1 Jolay farany teo tamin'ny fiaonam-be nasionaly ny tambazotra Mihary andian'ny faefatra tany Fort-Dauphin. Nandritra io fiaonam-be io no nahafana nanapa-kevitra miaraka ny hoavin'ny tambazotra Mihary tao anatin'izany ny fandrafetana ny Bureau nasionaly sy ny fifidianana filoha nasionaly izay tsiza fa Andriamatoa Herman Emoantra izay solotenan'ireo vondron'olona ifotony avy any anakao, ary izy no isolotena hitondra ny feon'ireo LMMA rehetra manerana ny Madagasikara. Fa ny tena dingana goavana vita nandritra io fiaonam-be io dia ny fikambanana sy fivondronan'ireo solotenan'ireo mpanjono rehetra nanatrika. Voalohany izy ireo no nikambana ny ray feo ary nanangana ireo volavolan-kevitra telo izay miantefa amin'ny gouvernemanta ary indrindra ihany koa ireo mpamatsy vola ary ireo sehatra tsy miankina. Volavolan-kevitra voalohany fa pahafantarana sy fampiarana ny dina amin'ny fitantanana ny arena voajanahary. Ny vondron'ny mpanjono dia mangataka ny mba hanafainganana ny fankatoavana ireo dina amin'ny fitantanana ny arena voajanahary. Izany no natao dia mba hiantohana fa mandaitra tokoa ny fitantanana avy any ifotony eto Madagasikara. Volavolan-kevitra faharoa, fitsipika amin'ny feny fitaovam-panjonoana. Ny vondron'ny mpanjono dia mangataka fepetra mahery vaika mba hampienana ny voka-dratsy n'ireo fitaovam-panjonoana tsy manara-dalàna izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fienan'ny tahiry arenan-dranomasina sy ny fahasimban'ny ireo fonenana saropady. Indrindra ny fampiasana tsy ara-drary n'ireo fitaovam-panjonoana manimba toy ny lay misy odimoka izay tena tokony ho foanana amin'ny alalan'ny firaisan-kinany rehetra. Volavolan-kevitra fahatelo, fandrafetana zoam-panjonoana malalaka amin'ny faritra morontsiraka ho an'ny fokon'olona. Ny vondron'ny mpanjono dia mangataka amin'ny gouvernementan'i Madagasikara mba hanome azy ireo zo anjono amin'ny fari-dranomasina izay ho faritana araka ny faritra toy izay efa misy any amin'ny firenena hafa. Misedra ny tsindrin'ireo sambo vaventy mpanjono mantsy izy ireo izay mifaninana mivantana amin'izy ireo ka mahatonga ny fahasimban'ny tontolo iainana izay efa marefo. Taorian'ny fikaonandoha tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny fiaonam-be, ao anatin'izany koa ireo solotenany manam-pahefana, dia lany ireo volavolan-kevitra ireo ka nosoniavin'ny filohan'ny Bureau nasionaly vaovao Andriamatoa Herman Emoantra. Anisan'ireo dingana efa vita dia ny fiaonan'ny filohan'ny Bureau nasionaly Mihary tamin'ny ministry ny arena anaty sy ny jono Andriamatoa Gilbert François ny 14 Aogositra 1713 lasa teo izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo hetahetan'ny vondron'ny LMMA. Mbola hisy ny paikady ho atao miaraka amin'ireo mpisehatra hafa voakasika ireo volavolan-kevitra ireo. Tsy tanteraka ireo volavolan-kevitra ireo raha tsy teo ny firaisan-kinan'ireo vondron'ny mpanjono, fa indrindra ihany koa ny fandraisana anjara mavitrika ireo mpisehatra rehetra tamin'ny fiaonam-be. Dingana tena manatantara ho an'ireo fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara ity hetsika ity,
ary ho fankataka eo anivony zao tontolo izao. Voalohany teo amin'ny tantara no nandray fitenenana naneho ny etaetany teo anivony tompona ndraiky mpanjakana ireo vondron'olona marefo. Mandray antanana ny hoaviny ireo vondron'olona ary vao miatomboka fotsiny ihany izao.